Izay ny vaovao fa manoloana ny misy atao amin'ny fianarana fanambarana ny CSS na nisy andika ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra dia rarantsika indrindra izay fanadidina izay. Ny CSS fa voazongozona ny fiandrianam-pirenena tsy voaara sy ny zakana tratany. Tsy eken'izy ireo ny fanomezan-dana hitrandraka anakibony tany tsy mandalo filakevitry ny mponina eo an-toerana sy tsy mbola nahaona fanomezan-dana ara-tontolo iainana. Toerin'izy ireo ihany koa ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena ka ny vahiny mahazo soamamany dia lalana tsara zaza fandriana mananjara kanefa ny vahoaka tompony tanindrazana indray no zary lasa tompony mangatsakatiny. Noho izany dia manao antsoava amin'ireo vondrona iraisam-pirenena izy ireo mba hanome tanana ny vahoaka gasy amin'ny fanenjehana ny fandranana tsy ara-dalàna ireo harem-bahoaka. Rehefa mandinika lalana ny CSS manoloana ny tetika asa fantarana anseran'Assemblée Thomasina dia milaza izy ireo fa mitombina sy tokony ho tanterana ny voalazan'ny ADOPT na ny Association des originaires de la province de Thomasina izay mitsinjo bebe kokoa ny tontolo iainana sy ny hoavin'ny tanànan'ny Thomasina ary ny mponina ao aminy raha mitaminy ohatry ny tolotry ny hafa.